Ny volana septambra kosa indray dia volana natokana ho iray volana maneran-tany hiadina amin'ilay aretina antsoina hoe Alzheimer. Nanomboka tamin'ity androany ity dia nisy ny varavarana misokatra no karakarain'ny fikambanana ONG Alzheimer Madagascar Masoandro Mody tamin'ny alalan'ny varavarana misokatra izay. Fampahafantarana ny aretina no tena nisongadina nandritra ny fotoana. Vinavinaina hatrany amin'ny 7 sy 3 alina ny isan'ireo malagasy tratran'ny fikorontanana ara-tsaina na ihany koa ny Alzheimer manerana nosy. Io no taritra navoakan'ny World Alzheimer ny taona 2012. Etsika varavarana misokatra fampafantarana ny mpiarabelona ny fisian'ny aretina Alzheimer no netiny ONG Madagascar Alzheimer Masoandro Mody nanomboana ny etsika fankalazana ny iray volana maneran-tany hiadina amin'ny aretina Alzheimer izay ankalazaina isaky ny volana septambra. Amin'ny 1 ny volana septambra kosa no anatanterahana ny ivony fankalazana. Misy ny tena hoe fanetanana goavana mihitsy satria etsona ny rehetrarehetra ho an'io etsona ny daholo be zany mba ahafantarany ny tena zava-misy ny zavatra hoe mahalinina azy sy ny zavatra tena mikasika an'ilay aretina zany sy efa tena be dia be mihitsy ndraiky ary mba hanetanana an'izay olona tonga eo moa dia tena hoe amaky vay angambana ny tena izy mikasika an'ilay aretina satria ohatra mbola fady amintsika ilay zavatra nefa be dia be mivoany betsaka mihitsy ny voany fa tsy samy mampiseho. Dimiana hatreto no olavoan'ny Alzheimer afaka raisy ny fikambanana an-tanana noho ny tsy fahampian'ny fodrafitrasa raha toa ka mahatratra 30 ireo efa nanantona azy ireo. Efa misy anefa ny tetikasa amin'ny fanitarana ny toerana andraisana an-tanana ireo be anitra tratran'ny fikorontanana ara-tsaina ity izay efa misy ny tany eny Akadefajoro saingy ny hoety manana ao amin'ny fanatanterahana izany no mbola tsy ampy ka anaovana antsoavo amin'ireo malala tanana sy mpamatsy vola.